Anio atalata fahavalo ambin'ny folo ny volana May fanompovivavahana iarahantsika amin'ny sampana Skoto andro fahatelo amin'ny fankalazana ny herinandro ny fanahy masina mpanjinantsika ny loha hevitra hoe ny fanahy masina sy ny fiangonana. Ny fanahy masina no miasa amin'ny fanorenana ny fiangonana. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana fa n'Andriamanitra iray Jesosy Kristy Tompo. Fiderahantsika n'Andriamanitra dia rahantsika mamaky ny salama. Salama fahenina amby enimpolo andininy voalohany hatramin'ny fahaefatra. Salama fahenina amby enimpolo andininy voalohany hatramin'ny fahaefatra. Aorian'izay dia ataontsika ny firana fanampin'ny fahaefatra andininy voalohany sy faharoa. Firana fanampin'ny fahaefatra andininy voalohany sy faharoa. Rehefa hitantsika dia raha mamaky ny salama manao hoe miobio an'Andriamanitra ary tany rehetra, mankalazana ny voninahitry ny anarana, ome voninahitra izy ho fiderana azy. Nasao amin'Andriamanitra hoe indre matahotra ny asanao, ny fahalehibiazan'ny herinao no ikuizan'ny fahavalonao anao, ny tany rehetra iankohaka eo anatrehanao, ankalazanao, eny ankalazany ny aranao izy. Amen. Tsika tompoka sotranao zay ry Andriamanitra rainao raha mbola nomenao fotoana ka nafahanay tafangona eto hidera sy amin'ny voninahitra ny anaranao. Sotranao ny amin'ny Jesosy Kristy ny zanakao lahatokana izay nafonao hamonjy anay ka nolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana ary ankehitriny dia mipetraka eo tanankavananao ho avy indray tsara ny velona sy ny maty. Saronainao koa anao fanahy masina izay mbola manohizana asa-pamonjena nataon'i Jesosy Kristy izany ka mampianatra sy mitarika anay andrindra mampahery anay mandrakariva ary eo anilanay ho mpitaridalana anay. Ankehitriny izay dia mangataka findra ny fanahy masina izany anamasina izao fotoana rehetra izao, anamasina ny tenanay tsirairay avy konkoa mba tena handray ny hafatra fa aminao izay ankehitriny ary tena mba ho anitra kasana any aminao nge fanompoam-pivavahana izay tanteranay eto satria ianao efa nilaza fa tsy sitraka Jehovah ny fivoriana masina iaroaroam-paratsiana koa masiny ny tena sy ny fananatsinay tsirairay avy. Ankehitriny koa dia sokafo ny fonay handray ny hafatra izay avy amin'ny teninao. Dia mbola mamina indrindra ny akamon'izay vavakizay amin'ny vavaka mamina ampianarao mpianatra fahizay manao hoe Renesa ny an-danitra, ao masinany ny anaranao,
tonga ny fanjakanao atao an'izy sitraponao tsy tantaky ny any an-danitra eo anay ny anasazy anay ary mamelany elikay tahaka ny amelana izy melaka taminay ary izay mitondra anay amin'ny fakapanahy manafanay amin'ny ratsy anao fanjakana sy ny hery ary finahitra mandratsy. Amen. Mialohan'ny indresantsika ny hafatra Andriamanitra dia ataontsika eo ampipetrahana ny hira fa 970. Hira 970 ny andininy voalohany ihany. Ny fahasoavana avy amin'ny Jesosy Kristy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Andro fahatelo izao isika amin'ny herinandro ny fanahy masina. Ny lohahevitra lehibe indrindra dia ny fanahy masina araka ny Paoly apôstôly amin'ireo boky 7 voalohany na ny epistily 7 voalohany, ny epistily larina voalohany na épître authentique paulinienne. Ny resantsika tamin'ny 3 andro zay, ny 2 andro zay, ny fanahy masina sy ny trinité. Nahitsika ny anarana ny amin'ny fitsanganana maty, ny fanomezana avy amin'Andriamanitra ary ny fitahiana. Eto indray tsika iresaka momba ny fanahy masina sy ny fiangonantsika mandritra ny andro manaraka izao ndray. Inona no ifandraisan'ny fanahy masina sy ny fiangonana? I Paoly apôstôly dia manindrindrindra ny lafiny mahafiangonana reo miresaka fanahy masina. Tsy mampiasa hoe ianao mihitsy izy, fa mampiasa teny hoe isika na nareo na nareo. Paoly apôstôly, ntsika, nareo, isika, ianareo. Milaza fa ny fanahy masina zany dia amin'ny toerana misy ny fiombonana. Zay zany mahatonga hoe ny fanahy masina sy ny fiangonana zany. Ny zavatra voalohany indrindra resantsika, ny fanahy masina no miasa amin'ny fanorenan'ny fiangonana. Amin'ny fiorenan'ny fiangonana mihitsy no iasan'ny fanahy masina. Fantatsika ny asan'ny apôstôly dia milaza ny andro Pentekosta no orenan'ny fiangonana. Tsy miala amin'izany lova izany na tradition zany i Paoly apôstôly, fa tena ekeny amin'ny epistiliny fa avy amin'ny fanahy masina natonga ny forenan'ny fiangonana. Andray soratra masina amin'izany tsika Galatiana 4:7. Galatiana 4:7 andininy voalohany hatramin'ny 5. Galatiana zany rehefa nandrosindroso ny fiangonana tany Galatia, nisy olona miteny hoe andeha nareo forana, andeha nareo tandrina sabata, andeha nareo tandrina lan'ny Mosesy. Tezitry Paoly satria fampianaran-diso zany ka nampahatsiaro ny fototra nanorenan'ny fiangonana, tsy resaka lalàny jiosy na mididy folo na ny famorana ny fototra ny orenan'ny fiangonana. Zay no hitantsika amin'ny andininy voalohany hatramin'ny 7 amin'ny Galatiana 4:7 io, andininy voalohany ka hatramin'ny 5 vakitsika ary. Ry Galatiana dala, iza nanimba anareo kanefa teo masinareo indrindra nanehoana marimarina an Jesosy Kristy voaombo tamin'ny azo fijaliana. Zao ihany tiako lazainareo amiko, moa ny asan'ny lalàna va nandraisanareo ny fanahy sa ny fitorinan'ny finoana? Adala toy izany va ianareo? Rehefa nanomboka tamin'ny fanahy ianareo dia tanteraka ny amin'ny nofo va ankehitriny? Moa izany zavatra be izany dia efa niaretinareo foana, raha dia foana tokoa izany. Ary zay nanomenareo ny fanahy sy mahavita asa lehibe aminareo, moa avy amin'ny asan'ny lalàna va izany sa avy amin'ny fitorinan'ny finoana? Miverina
miverina indroa ny hoe fitoriana ny finoana, miverina intelo ny hoe fanahy. Tsy ny lalàna tompotomponareo Paoly apôstôly, tsy ny famorana zay andaminareo io nahazoanareo ny fanahy masina, fa fitoriana ny finoana. Ny fitoriana ny finoana avy amin'ny filazantsara no andraisana ny fanahy masina. Rehefa mitory teny ny Paoly apôstôly, mitory ny filazantsara, dia nandray fanahy masina amin'ny olona, dia miorina ny fiangonana. Rehefa toriana teny zany amin'ny olona, dia mahazo fanahy masina, dia miorina ny fiangonana. Fiangonana olona resahana fa tsy trano. Alao an-tsaina manomboka eto ny fampianarana matola ataontsika eto dia fiangonana olona le resahana. Ny olona ny fiangonana, fa ny trano fiangonana. Fa afangarontsika foana natao hoe fiangonana sy trano fiangonana. Le olona ny resahana. Zay mahatonga ny Paoly apôstôly mitenareo adaladala ozy izy. Mba valio aho ozy izy. Nanomezina ny fanahy masina taminareo ve asan'ny lalàna sa fitoriana ny finoana? Ny fijoroan'ny fiangonana ve avy amin'ny fitoriana ny lalàna sa fitoriana ny finoana nandraisina ny fanahy masina? Paoly apôstôly zany resy lahatra fa rehefa toriana ny filazantsara ny finoana, dia mandray fanahy masina ny olona, dia miorina ny fiangonana. Mbola manamafy izany ihany ny Korintianina voalohany toko 2. Isika miankavitsika dia mahazo ny Korintianina voalohany toko 2. Mbola manamafy Paoly apôstôly na ny fomba nitory ny teny ary dia nampatsiahivy. Korintianina voalohany toko 2, ny 4 sy ny 5. Mampatsiaro ny Korintianina indray Paoly tary Galatiana, mampatsiaro ny Korintianina indray izy tany remo fa niherin'ny fanahy masina no anorenina ny fiangonana amin'ny alalan'ny toriteny. Korintianina voalohany toko 2, ny 4 sy ny 5 vakitsika. Ary ny teniko sy ny toriteniko dia tsy tamin'ny fahendrena mahataona, fa tamin'ny fanehoana ny fanahy sy ny hery, mba tsy horenan'ny finoanareo amin'ny fahendren'ny olona fa amin'ny herin'Andriamanitra. Zaho Paoly apôstôly na dia mahay mitory teny ary, tsy fahaizako mandresy lahatra na ny fahaizako mitory teny io, fa fanehoana ny fanahy sy ny hery. Ary zay ny horenan'ny fiangonana. Ny fiangonana zany tsy miorina amin'ny fahaizan'ilay mpitori teny na fahaizan'ilay paster, na avy amin'ny Nigeria izy, na avy any Afrika Atsimo izy, na Embassy of Christ izy, tsy izany. Fa ny herin'ny fanahy masina ny horenan'ny fiangonana. Ary zay nazavainy hoe, zany hoe ny fanahy masina dia miseho miaraka amin'ny herina ao anatin'ny toriteny. Ary zay mahatonga ny Paoly ary amin'ny Romanina toko 10 hoe, ary ny finoana dia avy amin'ny toriteny na ny zavatra heroana, ary ny toriteny dia avy amin'ny tenin'ny Kristy. Io toriteny io zany dia toriteny zany na tsara lahatra tahaka an'iny, na mahay tahaka an'iny na mitoriteny ka tsy misy herin'ny fanahy masina ao zéro, mandrotsirotso ny olona fotsiny. Hoy izy ny olona hoe da nahitako torosoa avy eo. Fa ny herin'ny fanahy masina ao anatin'ny toriteny, ny mahatoriteny ny toriteny Paoly apôstôly, na dia mahay mitoriteny sy mampianatra ary Paoly ny haika izy hoe tsy avy amin'ny fahendrena mahataona io, fa avy amin'ny herin'Andriamanitra ao amin'ny fanahy masina. Tsy resaka filôzofia koa io na moral, fa misy herin'Andriamanitra avy amin'ny fanahiny ao anatin'ny toriteny io dia miorina ny fiangonana. Ka tsy ny fahendren'ny olona na ny fianarany nalovany na ny filozofiany, marina fa tokony hianatra ny toriteny, tokony hanam-pahaizana izy fa sainga azo adinoina fa ny herin'ny fanahy masina ny mahatoriteny ny toriteny ka mampiorina ny fiangonana. Romanina toko 5:10 isika miankaviantsika. Romanina toko 5:10, 9:12 sy 7:10. Romanina toko 5:12, 9:12 sy 7:10. Vakitsika. Fa tsy sahako lazaina zay zavatra tsy nampanaoviny Kristy aho, na tamin'ny teny na tamin'ny asa, mba hampanaiky ny jentilisa, dia tamin'ny herin'ny famantarana sy ny fahagagana, ary tamin'ny herin'ny fanahy masina, dia hatrany Jerusalema ka manodidina hatrany Ilirikiona nahatanterahako ny fitoriana ny filazantsara ny Kristy.
zay zavatra ampanaoviny fanahy masina ihany ho Paoly apôstôly tsy sako lazaina ny zavatra tsy nampanaoviny kristiana tamin'ny tenina tamin'ny asa. Ny gentilisy tsy afaka manaiky fa na amin'ny fitenen'ny filazantsara ndraindray misy zavatra mahagaga, misy famantarana, misy fahagagana, misy olona sitrana, fa zany rehetra zany no Paoly apôstôly herin'ny fanahy masina fa tsy herin'le mpitoro filazantsara, tsy herin'ny mpitandrina na ny mpiandry manasitrana fa miherin'ny fanahy masina no matanteraka zany rehetra zany. Ary izay zany no anatin'ny fiangonana. Ny teny sy ny asa samihafa rehetra atao amin'ny fitoriana filazantsara dia avy amin'ny herin'Andriamanitra ao amin'ny fanahy masina. Na famantarana io, fahagagana na teny na asa rehefa mitoro filazantsara io dia avy amin'ny fanahy masina fa tsy mba avy amin'ny olombelona. Miakatra eo ambony ny masitsika amin'ny 12 eo ambony io ihany vakitsika. Anambarany Paoly fa rehefa toriana ny filazantsara, ilay olona toriana filazantsara atao hoe gentilisy io lasa masina, amasin'ny fanahy masina dia lasa fanatitra. Ny fanatitra dia le olona manatona ny tompo. Ny fanatitra zadoroana fa Jesosy Kristy ny fanatitra. Ny fanatitra faharoa dia isika tolory ny tenanareo ho fanatitra velona. Izay zany hitantsika amin'ny 12 koa vakitsika. Kanefa amin'ny fahasahiana no anoratako ny teny sasana aminareo, toy ny mampahatsiara nareo indray noho ny fanomezam-pahasoa anomen'Andriamanitra mba ho mpanompon'i Kristy Jesosy ho an'ny gentilisa ka manao fanompoam-pavahana amin'ny toriky ny filazantsaran'Andriamanitra mba ho raisina amin'ny fankasitrahana ny fanatitra dia ny gentilisa rehefa ho masiny ny fanahy. Itsika mitory filazantsara izany manao fanatitra. Rehefa torianao ilay olona kresy lahatra dia entina manatona amin'ny tompo, lasa fanatitra, amasiny ny fanahy masina izy ao amin'ny batisa na mitahaka izany lasa fanatitra ny kasitrahan'Andriamanitra. Ny fanatitra manko biby tsy misy kilema amin'ny testamenta taloha. Ny fanatitra amin'ny testamenta vaovao Jesosy Kristy. Ka itsika tsy lasa fanatitra raha tsy ho amasiny ny fanahy masina. Rehefa toriana amin'ny teny, mampatsiaro nareo aho Paoly apôstôly. Rehefa toriana amin'ny teny, lasa mpanompon'i Kristy, manao fampimoavahana hitoriky ny filazantsara, dia araisina ny gentilisa, raisina izy, amasiny ny fanahy masina izy, lasa fanatitra ho an'Andriamanitra. Izay natao hoe fiangonana miorina. Toriana ny filazantsara, misy miaino ilay filazantsara, amasiny ny filazantsara ilay miaino, lasa fanatitra ho an'Andriamanitra, fanatitra olona, velona, masina, sitak'Andriamanitra. Izay ny fiorenan'ny fiangonana, mbola fanahy masina ihany zany. Ny amin'ny fiorenan'ny fiangonana, ny farany indrindra amin'ny dia hoe fanahy masina no mampanao fanekena. Le fanekena ataontsika reny zany tsy mandehandeha ho azy raha tsy miaraka amin'ny fanahy masina tsy manakena. Ianao hoe mihinana Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy ianao. Misy fanekena be dia be ao anatin'izany. Na mpiandrina amin'iny ekeko Jesosy Kristy ny tompo, izy io ke tsy mandehandeha ho azy. Fa misy fanahy masina manonona an'io. Ao amin'ny batisa misy an'io, fanokanana mpandray, minoan Jesosy tompo mba hovonje, io tsy mandeha ho azy. Korintianina voalohany 2:12. Tandremo Paoly sao tsy mahafantatra fa ny fanahy masina tsy manozona ny Kristy. Tandremo zay satria misy karazana fiangonana manozona ny Kristy amin'izao. Kristy io ny tsy mahavonjy, Kristy io ny tsy Andriamanitra, reny manao esoa reny zany dia tsy mahavonjy, ary samy manompa mihitsy izy reny, samy miteny mihitsy tamin'ny fanazavana indray mandeha hoe raha mahavonjy Jesosy tsy maty reny pastera reny no nanazavany le olona tamin'ny tapabolana. Ireny dia olona manozona ny Kristy. Jereo tsara iteny io. Korintianina voalohany 2:12 andininy voalohany hatramin'ny fahatelo. Andininy voalohany hatramin'ny fahatelo. Vakitsika. Ary ny amin'ny zava-panary rahalahy dia tsy tiako tsy ho fantatrareo. Fantatrareo fa fony gentilisa nareo dia nentina tany amin'ny sampomona araka izay natao aminareo. Koa mampahafantatra anareo fa tsy misy olona ampiteneny ny fanan'Andriamanitra ka manao hoe voaozona Jesosy. Ary tsy misy mahay manaiky hoe Jesosy no tompo raha tsy avy amin'ny fanahy. Raha Paoly apôstôly miteny hoe fa tsy tiako tsy fantatrareo,
ilaza zavatra ngeza be izay amin'ny epistily teny fanaony matetika io fa tsy tiako tsy fantatrareo ny amin'ny zava-panahy ny zavatra ara-panahy nareo taloha tamin'ny sampy tamin'ny zavatra maro samihafa mamoafady ka amin'ny olona ho Paoly apôstôly raha nanompo Andriamanikafa na nin'Andriamanikafa na sampy tsy afaka amin'io izy raha tsy ny fanahy masina manala azy tsy misy olona mahafaka olona amin'ny sampy na mpitandrina na izy fa fanahy masina ihany manala azy eo fa tsy misy olona afaka amin'io dia toy izany Paoly apôstôly rehefa afaka amin'io ny olona io tsy misy olona ampitenen'ny fanan'Andriamanitra ka manozona ny Kristy izay olona manozona ny Kristy dia amin'ity Kristy tsisy fanahy masina natin'izany ny témoin sinsisy raha vainao manozona ny Kristy tsisy fanahy ao fa tsisy fanan'Andriamanitra miady amin'ny Kristy izany mazava be le eo fa tsy misy olona ampitenen'ny fanan'Andriamanitra ka manao hoe voaozona Jesosy fa inona ny misy ozy izy tapany manaraka ary tsy misy mahay manaiky hoe Jesosy ny tompo raha tsy ny fanahy masina ny fanahy masina dia manerika ny olona hiteny hoe Jesosy no tompo abdio tsara zay tsy misy afaka manaiky ny Jesosy tompo raha tsy avy amin'ny fanahy masina ka izy io azo atao polie vava oka zava be dia be ny olona miteny hoe Jesosy tompo e fa tsy amin'ny fo tsy miaraka amin'ny fanahy masina dia manjary manozona ny Jesosy ianao satria tsy amin'ny fo fa io zany ny fanekepinoan'ny fiangonana Jesosy ny tompo zay ny fanekepinoan'ny fo indrindra ambaran'ny testamenta vaovao Jesosy ny tompo ka tsy misy olona afaka manao hoe Jesosy ny tompo raha tsy avy amin'ny fanahy masina ny fanekepinoan'ny fo indrindra Jesosy ny tompo zany ny fanaon'ny kristianina taloha zay mahatonga amiteny hoe minoany Jesosy tompo mba ho vonjeny ianao mba ho fantoreo Jesosy ny tompo ho voninahitry'Andriamanitra ray mba ho aminaran'i Jesosy nandohaleny lohalika rehetra fa izy no ho tompo Jesosy ny tompo fanekepinoana izany ka ny fanahy masina zany dia mampanao fanekepinoana ny fiangonana zay mahatonga antsika manao fanekena apôstôlika fanekepinoana Nikea sy fanahy masina ny maniraka an'io fa tsy hoe tao fahatany izy io hitantsika ary zany fa ny fanahy masina dia miasa amin'ny fandoriana ny fiangonana ny toriteny ny fitorinan'ny filazantsara ny fanahy masina no miasa ao anatin'izany mandray fanahy masina amin'ny olona ho Paoly apôstôly ny fampianarana rehetra ny asa rehetra na fahagagana na fanaovan-tsoa avy amin'ny fanahy masina manorina ny fiangonana ny fanahy masina koa manamasina le olona ny toriana mba ho lasa fiangonana ary ny fanahy masina no mampanao fanekepinoana le olona ka afaka miteny amin'izay Jesosy ny tompo fa ny zavatra faharoa dia izao ny fanahy masina eo amin'ny batisa no mahafiangonana ny fiangonana fanahy masina sy ny batisa eo amin'ny fiangonana ireny resantsika ny fanahy masina eo amin'ny batisa no mahafiangonana ny fiangonana satria izytsika teo hoe rehefa nitoriana iny nandray fanahy masina amin'ny olona Koritiana voalohany 2:20 teo ihany ny andininy 7:10 ny fanahy masina zany eo amin'ny batisa mahafiangonana ny fiangonana teny efa fantatsika izy io Koritiana voalohany 2:20 andininy 7:10 ahoana ozy izy fa fanahy iray ihany no nanaovana batisa antsika rehetra ho tena iray na jiosy na jentilisa na andevo na tsy andevo ary sika rehetra dia efa nampisotroana fanahy iray tandremo fanahy iray ihany no amintsika azo miteny amin'ny olona hoe tsy manana fanahy masina ianao fa manahirana satria raha fanahy masina ao anatinao dia tezitra aminao izy fanahy iray ihany ny ao amin'ile mitoriteny sy amin'ile miaino fa matoa le olona tsy mahay miaina fanahy hafana aminazy ao fanahy iray ihany nanaovana batisa antsika rehetra ho vatana iray ho tena iray vatana iray tena corps soma body amin'ny teny anglisy rehefa atao batisa ny olona le fanahy amin'le olona manao batisa ihany no mankao amin'le olona atao batisa ary zay tonga ny aza mba manarakaraka fiangonana tsy fantatra fanahy inona ao amin'le olona tsy fantatra ao akory raha nisy olona namndeha atao batisa zany dia amin'ny fiangonana tsy fataparitra tony ka le paster rehefa miteny makanakana gagagaga izy rehefa miteny rehefa natao batisa le olona dia manao an'izay daholo le olona manahirana zany fanahy inona zany
dia le olona rasy manao an'izany daholo dia izay le hoe mantenteha amin'izay tsy fantatra ihany fa nampisotroana fanahy iray ihany isika rehetra. Mbola tenenin'ny apôstôly koa zany fanahy iray ihany no anatin'ny fiangonana. Fanahy iray ihany nitaona antsika rehetra miaina zao tenin'Andriamanitra zao fa tsisy fanahy hafa akory na dia samihafa ary ny fiseho. Koritianina voalohany toko 9:1-10 mikisaka miankavitsika. Koritianina voalohany toko 9:1-10. Mbola milaza an'io ihany hoe no sasan'ny fanahy masintsika no amarinitsika. Le fisasana eto dia batisa no tiany resahana. Koritianina voalohany toko 9:1-10 vakitsika. Ary efa mba toy izany ihany ny sasany taminareo. Saingy efa voasasa ianareo, efa no amasina ianareo, efa no amarina ianareo tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy tamin'ny fanandrimana. Nareo koa Paoly efa mpijangajanga, efa mpanompo samby, efa mpangalatra, efa mpangalabadin'olona, efa nanao zao sy zao fa efa voasasa, efa nosasana, efa nanasa tena. Ka rehefa avy eo no amarinina, no amasinina, sanctifié et justifié. Lasa marina ianao le tsy marina teo. Fanahy masina zany ao amin'ny batisa le manasa, manamasina, manamarina antsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Mikisika miankavanana antsika Koritianina voalohany toko 2. Koritianina 2 azafady. Koritianina 2 toko 1. Koritianina 2 toko 1 ny 1:20 sy ny 2:20. Koritianina 2 toko 1 1:20 sy ny 2:20 sy ny 2:20. Amin'io Paoly apôstôly manazava fa ny batisy dia ositra masina, tombo-kase azahoana ny santatra ao am-potsika. Atao hoe santatra na prémisse dia voaloam-bokatra. Ny voaloam-bokatra voalohany azotsika amin'ny mahafiangonana dia ny fanahy masina. Fa ny fanahy masina koa avy eo mitondra voaloam-bokatra fiainana mandrakizay santarina zany. Misy zavatra santarina, ny fanahy masina santarina, io natao hoe santatra. Fa avy eo izy mitondra santatra koa. Matetika io amin'ny mpianatra teolojia dia tsy hain'olona le santatra roa karazana. Le fanahy masina ao anatsika efa santatra, fa izy koa nefa mitondra natao hoe santatry ny fanahy. Ny santatry ny fanahy dia le fiainana ara-panahy entiny hitantsika amin'ny Galatiana toko 5: fitiavana, fiainana, fahononam-panahy, fahalemem-panahy. Fanahy masina zany no santatra. Inona mahasantatra azy? Rehefa niakatra tany an-danitra Jesosy, io fanahy masina io nalefany voalohany. Zay mahasantatra azy, zavatra voalohany manko ny santatra. Rehefa tonga aminao indray le fanahy masina mitondra santatra indray izy, dia fiainana famelan-keloka, fiainana mandrakizay sy ny sisa. Vakitsika Koritianina 2 toko 1 1:20 sy ny 2:20 dia lasa mazava aminao le izy. Fa izay nampitoetra anay mba aminareo amin'ny Kristy sady nanositra antsika dia Andriamanitra izay nanisy tombo-kasentsika koa ka nanome ny fanahy ho santatra ato am-potsika. Io fanahy io Andriamanitra izay mampitoetra antsika io mampiorina ny fiangonana. Le mampitoetra dia mampiorina amin'ny dikan'izany, mampitoetra antsika amin'ny Kristy, io no manositra antsika. Raha vao miteny ositra masina dia miainga amin'ny batisa zay. Io no manisy tombo-kasentsika, batisa zay ny fanahy masina. Ka manome antsika fanahy masina ho santatra ao am-potsika, na manome ny santatra ny fanahy masina ao am-potsika. Fanahy masina zany no nomena voalohany ao amin'ny batisa dia mandray fanahy masina amin'ny olona. Dia io fanahy masina io mitondra santatra mankao amin'ilay olona. Zay ny dikan'izay. Ny olona atao batisa zany mandray fanahy masina atao hoe santatra. Dia entin'ny fanahy masina koa ny santatra manaraka dia ny fahamasinana, ny fahamarinana, fiainana mandrakizay, famelan-keloka sy ny fanomezam-pahasoavana maro samihafa. Ny resaka tsika ry havana teny amin'ny fanahy masina sy ny fiangonana. Paoly apôstôly avy am'resaka fanahy masina dia mampiasa teny hoe isika na ianareo, zany hoe tsika rehetra mitenenina, ary izay le tsy manavakavaka. Fanahy masina no manorina ny fiangonana miaraka amin'ny fitoriteny. Ka na ny fitoriana ny finoana,
na amin'ny asa, na amin'ny teny, na ny fagagana, ny asa soa, ny famantarana rehetra dia avy amin'ny fanamasina avokoa amin'ny renina ny fiangonana. Ary ny fanamasina ny manamasina le olona ny aika teo dia entiny iny hamasiny no lasa fanaton'Andriamanitra dia antsoina hoe fiangonana izy. Ary rehefa tonga amin'ny fiangonana dia fanamasina any mampanao azy fanekem-pinoana hoe Jesosy no tompo, fa tsy mampanao zavatra hafa ny fanamasina. Fa tsy hoe hatrany vavahana indray zany le olona nanao zavatra hafa, fa ny fanamasina dia mampanaiky ny olona ny Jesosy Kristy. Fa raha vao tsy mampanaiky ny Jesosy Kristy zany dia tsy fanamasina ny eo amin'ny olona. Ary ny fanamasina isika eo amin'ny batisa mahafiangonana ny fiangonana, ka tsy misy fanahy hafa fa fanahy iray ihany ho an'ny olona vita batisa. Izay manahirana ny sasany batisanareo tsy natetery sana tsongoloka sana nino, fanahy iray ihany nanaovana batisa hoy izy na rano be na rano kely na tete, tsy milaza an'izany, fanahy iray ihany nanaovana batisa. Misotro fanahy iray amin'ny olona, ary ny fanahy no manamarina, manamasina, manasa amin'ny olona na manasa tena amin'ny olona ao anatin'ny batisa. Ary ny fanamasina no santatra tombo-kase ao antsika eo ary mitondra santatra ao amintsika. Ny fanamasina sy ny fiangonana ry havana dia tena zavatra tsy afaka sarana satria vokatra ny fanamasina ny fiangonana, dia isika fiangonana hivavaka mandrakariva amin'ny fanamasina. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Zany toriteny zany dia andehantsika hanetry tena hivavaka. Ry Tompo Andriamanitra rainay eo, mbola velom-pisaorana ny anaranao izay amin'ity takarivo ity, satria mbola nitantanao novombinao ka nataonao vory ato amin'ny trano fiangonanao. Misaotra anao izay satria nampahafantarinao anay fa tamin'ny alalan'ny batisa izay nikenay teto ambonin'ny altara dia nandrotsahanao ny fanainao masina izay. Mifona aminao nefa izay satria tsy mba nentinay hitorona ny filazantsaranao izany, fa matetika izay dia miankina amin'ny herin'ny tenanay any amin'ny tany rehetra izay alehanay eny. Tsy mba nanana fiombonana ka hanompo anao dia mamela ny elokaino izany. Mifona aminao izahay. Ankehitriny dia nomenao an'izany teny somafaly izany izay ahafahanay mandinika ny tenanay tsirairay avy, ny amin'ny toetra, ny amin'ny fomba fisainanay vaovao anao ny sitraponao, ary ahafahanay ihany koa mitaiza ny fanahinay ato anatinay ato ny amin'ny fanomponanao Jesosy Kristy. Dia angatahanay raha ny fanahinao masina hitoetra ato aminay mandrakariva ka hiaro anay amin'ireo loza maro samihafa. Aingany izao aretin'izao Tompo mba tsy ho sakana amin'ny fanomponany anaranao, fa ao ny fanahinao masina mba hiaro anay, mba hitantana anay. Ireo izay tsy salama Tompo dia ianao ihany koa ny angatahanay mba ame fanahy an'izy ireo fanahy ny finoana, fa ao ianao Jesosy manasitrana ny aretina maro samihafa. Ireo mpitsabo ameo hery sy tanjaka ary fahasalamana izy ireo mba ahafahany mamita ny adidy sy andraikitra izay iandraiketan'izy ireo tsirairay aby. Ao ihany koa ireo mpitondra isaky ny ambaratonga ny tsirairay aby Tompo, ianao no angatahanay mba hibitsika ny fanahin'izy ireo ka anao araka n'izay sitraponao, ary akinay feno am-pelatananao ny sampana velona rehetra ato amin'ity fiangonanay masina ity. Aingany mba tsy ho sakana n'izao aretin'izao ihany koa ny fiainam-panompona anao, fa mba hiredareda ao anatin'izy ireo, fa tokony hidera sy hankalaza ny anaranao foana izy ireo na dia eo aza ny fiobohana. Dia amin'ny anaranao Jesosy Tompo nanaovanay n'izany vavaka izany. Amen. Tsangana ry havana koa andray ny teny somafaly famelan-keloka izay omeny Tompo antsika manao hoe: fa na dia hifindra aza ny tendrombohitra ary na dia hetsika aza ny havoana, tsy mba hiala aminao ny famindram-poko ary tsy hitsoaka ny faneken'ny fihavanako.
hoy Jehovah tompony maro. Noho izany ry havako dia ambara fa voavela ny elokareo noho ny anaran'ny tompo ka aoka samy idera azy isika manao hoe sambatra ny olona izay voavelany elony sy voasarona amin'ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Isaorantsika an'Andriamanitra ny nahafahantsika nanaraka izany fampianarana izany tamin'ity anio ity. Raha pitso dia miditra amin'ny fizarana faharoa isika momba ny fanahy masina sy ny fiangonana, ka ny sampana fifoazana no mitarika antsika amin'izany amin'ny 5 ora sasany ny fotoana iarahana amin'ny sampana fifoazana. Ho an'ny manaraka amin'ny tambajotra serasera kosa dia amin'ny 7 ora no ahafahana manaraka an'izany. Ny lohahevitra dia ny fanahy masina no antoka mahazanak'Andriamanitra ny mpino ao amin'ny fiangonana. Ny fanahy masina no mahatempoly ny fiangonana ary ny fanahy masina no mitondra fahafahana amin'ny fiangonana. Amarana ny izao fanimpom-pivavahana izao sika ry havako, ny hira izay efa voalahatra 2:3 amin'ny 5:7 ny 1 sy ny 7 no iraintsika maranana ny fotoana. Aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Mahazo toerana ianareo ry havako. An'Andriamanitra irerian'ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.